misaotra an'Andriamanitra no ny fitahiny afaka miaraka amin'izao fotoana izao izay fotoana natao hianarana ny soratra masina ary fotoana indrindra izay natao hifampionana mba hifampaherezana amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Isaorana izy satria izy tokoa no nandamina ny programantsika rehetra. Avy aminy nahatonga an'izao tanteraka ka dia atolotra azy ny laza ny voninahitra izay anazy hatramin'ny taloha indrindra anazy ankehitriny ary azo mandrakizay. Isaorana ianareo rehetra izay mihaino manaraka nyity fandarana amin'ny alalan'ny fahitalavitra ity, izay na any an-tokantrano any ianareo no mihaino na miatrika mivantana n'izao sary lehibe izao dia ankasitrahana manokana satria fanoloran-tena izany. Amin'ity fotoana ity dia ny bokin'ny Apokalipsy no iarahantsika mandinika, iarahantsika mamakafaka ary andraisantsika lesona sy hery ara-panahy mba azahoantsika antoka ny amin'ny famonjena. Ka amin'ity andro voalohany ity dia andehitsika hijery manokana ny amin'ny hoe mbola mba misy fanantenana ve izay lazainy ny soratra masina sy ambarany ny soratra masina amin'ny toe-javatra izay misy maneran-tany, izay trangan-javatra ohatry ny mampatahotra, mampangovotra kanefa dia ho fantaritsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Misy fanantenana ve ao ambadika izany zavatra rehetra izany? Miro an'izany dia hanondrika lohantsika ary manasana ho ahivavaka. Rainay izay any an-danitro, Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra ny famirapo ary Andriamanitra ny famelan-keloka. Mitalao aminao amin'ity androany ity. Diovy izahay, afao anatin'ny tsy famendrena rehetra ka andray hery sy fitahiana avy aminao. Ny teninao izay hodinianay Andriamanitra, ho tafatoetra ao anatinay zany, hanavao ny fonay sy ny sainay ary hahatonganay hananantoka ny amin'ny famonjena. Miteza ianao mba hiasa mahery amin'izao fotoana izao ka hahatonganay hanana firaisana tanteraka amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka nefa ny fampiresantsika teo dia ny bokin'ny Apokalipsy no ifampiresana androany. Amantatsika ny amin'ny hoe misy fanantenana ve ao anatin'izany toe-javatra izany. Tsara ihany koa ny mamantatra fa misy antony ngezabe ange ianarana an'ity bokin'ny Apokalipsy na ny fanambarana ity ary tokony hiainana zany, fantarana zany fa misy zavatra izay tokony tovoizina ampiarina eo amin'ny fiainana ao anatin'izany bokin'ny Apokalipsy izany. Somary hiditra lalandalina tsika ity bokin'ny Apokalipsy ity mantsy dia lazain'ny olona fa boky misarona, boky mikatona. Misy aza milaza mihitsy hoe rehefa mandinika ny bokin'ny Apokalipsy dia lasa ohatrany ny adaladala hoy, satria ohatrany zavatra lalina be, ny zavatra izay resana ao anatiny, ohatrany zavatra manahirana ny bokin'ny Apokalipsy. Androany nefa tsika dia mantatra hoe tena izany tokoa ve ny bokin'ny Apokalipsy, tena zavatra sarotra sy lalina izay tsy azo dinihana ve ny bokin'ny Apokalipsy. Rehefa miresaka zavatra dia ilaina ny mamaritra aloha, manao ny fahamaritana. Ny Apokalipsy dia teny avy amin'ny teny Grika izy io, teny anankiroa mitambatra. Ny Apokalipsy ny ilazan'ny teny Grika azy dia hoe Apokalypsis, izay nadikatsika amin'ny teny gasy hoe fanambarana na fanalana sarotafa. Teny anankiroa izy ala izy dia ny teny hoe apo sy ny kalyptô. Ny apo dia adika amin'ny teny malagasy malalaka hoe fanesorana, fa ny kalyptô kosa dia milaza hoe miafina na misarona. Ny boky Apokalipsy, ny teny hoe Apokalipsy zany dia midika mazava hoe fanalana sarona zava-miafina na zavatra mbola tsy fantatry, dia izay no mitenenina amin'ny teny hoe fanambarana. Ny bokin'ny Apokalipsy zany dia tsy zava-miafina velively araka ny filazan'ny olona azy, fa tena boky manaisotra ny zava-miafina mihitsy ny bokin'ny Apokalipsy. Ny zavatra miafina, ny zavatra izay tsy fantatra, izay nieritreretin'ny olona fa takona dia ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy no manala an'izany sarina izany. Ny Apokalipsy ihany koa dia mitantara ny asan'i Jesosy Kristy, fony izy mbola tety ambonin'ny tany ary miresaka manokana ny amin'ny zavatra izay nisy. Raha ohatra manko ka hiresaka tsika dia izao ny filazantsara efatra milaza n'io tantaran'i Kristy io, milaza ny zavatra nataon'i Kristy tety ambonin'ny tany. Ny filazantsara efatra ny Matio, Marka, Lioka, ny Jaona dia ny asan'i Jesosy tety ambonin'ny tany no iresahany. Fa ny bokin'ny Apokalipsy kosa indray
dia milaza ny ataon'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao any an-danitra. Zay zany ny zavatra miavaka sy tokony ho fantatsika tsara. Miresaka ny zavatra izay ataon'i Jesosy any an-danitra amin'izao fotoana izao ny bokin'ny Apokalipsy. Ao anatin'izay fampahafantaran'Andriamanitra n'izao tontolo izao ny zavatra misy izay dia izao miverina 5:70 ny teny hoe nahita reko naseho aho ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ary ao anatin'izay firesahan'ny Apokalipsy an'izay toe-javatra zay dia manomboka mamariparitra zavatra izy, manomboka miresaka zavatra izy. Ndeny eo jerentsika ny Apokalipsy toko voalohany ka ny 9 Apokalipsy toko voalohany ny 9 raha misy baiboly eny am-pianatananao ary asaiko mihitsy ianao mba hitondra amin'ny fanarana an'ity fotoana ity dia mba sokafy. Apokalipsy toko voalohany ny 9 dia izao nivaky izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy, ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay man'Andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga hafaingana, ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny Jaona mpanompony. Jesosy Kristy ny manao ny fanambarana. Anjely naniraka no nalefany makany amin'ny Jaona. Dia izao ny 2 izay manambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Jesosy Kristy jerevintsika ilay fiarah-miasa ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy. Jesosy Kristy ilay manao ny fanambarana. Teny avy any amin'Andriamanitra ilay entiny. Ary ny anjely no iraka nalefa ilazan'izany any amin'ny Jaona, ary dia Jaona indray no nanoratra n'izany zavatra zany. Ary eto ny bokin'ny Apokalipsy dia milaza mazava tsara fa fijoroana vavolombelona ange izy te ny zavatra izay efa hitany sy zavatra ny ainany ity soratana ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy te. Ny 9 dia izao ny teneny ny anaran'i Jesosy ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany. Sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa hantombotra ny andro. Hitantsika amin'izany ary ny tombontsoa ngeza be izay hita ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy. Fahasambarana ho an'ny olona mamaky sy miaino. Ary mazava be raha tonga amin'izany ny tanjona satria izao hoe Jesosy Kristy mihitsy no manao ny fanambarana. Ny zavatra izay ambarany dia avy any amin'Andriamanitra. Ny iraka nampitondrana azy dia anjely, ary Jaona no nanoratra an'izany. Tohizatsika ihany ny vaky tenin'ny soratra masina ny 5. Jaona mamanga ny fiangonana 7 any Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy ny taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy 7 izay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Rehefa miresaka ny Apokalipsy fiangonana tany Azia dia tandidony zany ho an'ny fiangonana ankehitriny izay mipaka aty amintsika fiangonana amin'izao vanim-potoana izao. Dia Jaona zany izay nanoratra ho an'izany fiangonana zany, hafatra ho antsika ihany koa dia izao ny faniriany tsara indrindra ao anatin'ny famakinan'ny bokin'ny Apokalipsy dia hahatonga fiadanana, hahatonga fifaliana ao anatin'ny vahoaka izay mamaky ny bokin'ny Apokalipsy, hahatonga fahasoavana. Satria nahoana? Avy amin'ny fanahy mihitsy ange zany bokin'ny Apokalipsy zany e. Avy ao amin'ny fanahy mihitsy zany. Raha mbola vakina ny 5 amin'ny Apokalipsy toko voalohany, 5 amin'ny Apokalipsy toko voalohany dia izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty, ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Mahatonga fahasoavana, mahatonga fiadanana ny fandiniana ny bokin'ny Apokalipsy satria Andriamanitra mihitsy no tompony teny. Jesosy Kristy no nandefa ny hafatra, ny anjely no iraka ny tondra azy nakany amin'ny Jaona. Ary io Jesosy Kristy dia tena vavolombelona marina, nanatso maso ny zavatra izay natao, ary izy no lazaina eto fa lahy matoa amin'ny maty. Andao somary dingantsika ny 9 amin'ny Apokalipsy toko voalohany, fa eo amin'ny 7 isika mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy, na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Fanambarana miezinezina zany. Vao manomboka fotsiny ny bokin'ny Apokalipsy, rahalahiko sy anavava, ray aman-dreniko malala. Vao manomboka ny bokin'ny Apokalipsy dia ao amin'ny 7 dia efa mahita sarin-javatra mahafinaritra ny Apokalipsy. Dia Jesosy avy any amin'ny lanitra no hitany. Jesosy avy any amin'ny lanitra no hitany, ary ny maso rehetra ahita azy. Ny masonao, ny masoko,
ahita Jesosy ho avy any amin'ireo lanitra. Ary ny mahalasa saina de zao, na de zay nandevina azy azy de mbola ahita azy ihany koa. Ary misy soni zany teny zany hoe eny amen. Ho tanteraka tokoa zany, ary zavatra tsy maintsy izy zany fiavian Jesosy eny amin'ireo lanitra izay ambarany bokin'ny Apokalipsy zany. Ny andininy fahavalo ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany dia mivako toy izao: zany ho alfa sy omega hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy teny tsy toa. Rehefa nilaza ny amin'ny fiavian Jesosy ny bokin'ny Apokalipsy, hita eny amin'ireo lanitra de zao nambarany fa izy no fiandohana sy ny fiafarana, izy no Tompo Andriamanitra. Ny tsara mazava amintsika de zao ao anatin'ny Baiboly dia misy fampiasana ny anarana Andriamanitra io foana, ary miovaova izy io araka ny teny nanoratana azy any amin'ny teny fototra. Ndraindray izy mampiasa ny hoe Adonai, matetika izy mampiasa ny teny hoe Yahweh. Fa eto zany rehefa nampiasa ny teny hoe Tompo Andriamanitra ny bokin'ny Apokalipsy de te laza ny Jesosy izy amin'ny Adonai azy, dia milaza an'izany izy lay ankehitriny taloha ary ho avy teny tsy toa. Laza mihitsy Jesosy lay ho avy any amin'ireo lanitra, lay tompony teny ao bokin'ny Apokalipsy, zay teny avany amin'Andriamanitra noentin'ny anjely ary nosoratany Jaona, fa izy anay no ivony zavatra rehetra. Izy lay efa teny am-piandohana, izy lay ho mandrakizay, ary izy ankehitriny izy io de Jesosy Kristy. Ary rehefa nanoratra Jaona ny teny an'izany hafatra izany dia nanomboka nametrapetraka izy, satria olombelona moa izy amin'ny mampanoratra azy. Teo amin'ny andinin'ny fahafolo de zao no nisoratan'ny Jaona: voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo ka nahare feo mahery teo ivoako toy ny feon'ny trompetra. Teo vao niseho ny asa soratra maha olombelona nanoratra ny Apokalipsy, nilazany Jaona voalohany ny amin'ny fomba nanoratany any bokin'ny Apokalipsy, fa izao voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo izy. Zany hoe tsindry ny fanahy no nanoratany Jaona ny bokin'ny Apokalipsy. Ary zavatra eniny de zao feo vaivoiny tahaka ny feon'ny trompetra, zavatra mahery manahitra, misy feo mahafinaritra ao anatiny. De zao ny androizany azy amin'ny andininy faha 11. Nanao hoe lay zavatra hitanao de soraty eo amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana 7, de ho any Efesosy sy Smirna sy Pergamosy sy Tiatira, Sardis, Philadelphie ary Laodikia. Nampitondraina ho an'ny fiangonana ny afatra hitany Jaona, nisoratana ho an'ny fiangonana ary de nanoratsa izy. De zao ny anambarany azy eo amin'ny andininy faha 12: dia nitodika any zany lay feony teny tamiko, ka rehefa nitodika de nahita fanaovanjiry volamena 7. Rehefa eniny Jaona ny feo avao ivoa, feo tahaka ny feon'ny trompetra, de nitodika izy mijery. Fa inona zany feo zany? Avay zany feo zany? Fa nahoana ny misy zany feo zany? Manahoana ny endriny? De ny zavatra hitany de zao: nahita fanaovanjiry volamena 7 Jaona. Nahita fanaovanjiry volamena 7 izy. Manana ny heviny ara-panahy zany fanaovanjiry volamena zany, zay ho resantsika atsoatsy tsy hoe, satria ny zavatra rehetra ambaro amin'ny Apokalipsy dia fanambarana tandindon-javatra izay araka ny resantsika teny am-piandohana hoe zavatra misarona ny fandraisan'ny olona ny Apokalipsy, kanefa dia nesorona izany sarona izany. Tsabikina kelotsika ny amin'ny andininy faha 7 amin'ny Apokalipsy toko voalohany. Apokalipsy toko voalohany andininy faha 7. Koa soraty zay zavatra efa hitanao, na zay zavatra ankehitriny, na zay zavatra mbola ho avy ratsy zay, dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana 7 zay efa hitanao teny an-tanako ankavanana. Rehefa noresahana zany Jaona de zao misy zavatra hitany soratany, misy zavatra ho avy ny soratany. Ary hitantsika teo fa rehefa nitodika izy dia fanaovanjiry volamena 7 no hitany. Fa eto indray lay avana de zao soraty lay zava-miafina ny amin'ny kintana 7, fanaovanjiry 7 no hita teo. Zao de kintana 7 eny an-tanana ankavanana lay mandefa ny iraka no asaina soratana. Raha ohatra ka somary jerena indray mijery ny bokin'ny Apokalipsy raha lasy anabavy ray aman-dreny malala, de zao ny bokin'ny Apokalipsy no ambody mpiona ny boky rehetra ao anatin'ny Baiboly. Ao no miona ny boky tsirairay avy, ka ahitana ny reto zavatra reto ny bokin'ny Apokalipsy. Voalohany indrindra, andala teny fahita ao amin'ireo boky 7 amin'ny 9 amin'ny 7 amin'ny telopolo amin'ny Testamenta taloha.
ny andalateny fahita ao amin'ireo boky 20 amin'ny boky 9 amin'ny testamenta taloha hita ao anatin'ny boky ny apokalipsy zany. Zavatra faharoa de zao, misy fehezanteny 5 sy 300 amin'ny 5 sy 500 ao anatin'ny apokalipsy de hita ao amin'ny bokin'ny Isaia, ao amin'ny bokin'ny Jeremia, ao amin'ny bokin'ny Ezekela, indrindra fa ny bokin'ny Daniel. 5 sy 300 amin'ilay 5 sy 500 ao anatin'ny apokalipsy zany hoe misy fehezanteny 5 sy 500 zany ao amin'ny bokin'ny apokalipsy. Ka 5 sy 300 amin'ireo de zavatra efa nisoratana tany amin'ny mpaminany Isaia, tany amin'ny Jeremia, tany amin'ny Ezekela, indrindra fa ny Daniel. Boky nisoratana farany indrindra ao amin'ny Baiboly ny apokalipsy. Zay aloha de tokony ho fantatsika araky ny efa any amin'ny mahafarany boky azy de manambara ihany koa fa boky nisoratana farany indrindra ao amin'ny Baiboly izy. Araky ny efa nitanisaitsika teo de zao John ny mpanoratra azy. Taiza ny toerana nanoratana azy? Tany amin'ny nosy Patmos, ary tany amin'ny taona 490 azafady, tamin'ny taona 490 tamin'ny vanim-potoana nahateran'i Jesosy nanoratana ny boky ny apokalipsy zany hoe amin'ilay fanambarana hoe AD. Ny apokalipsy no mampiandratsika an Jesosy. Jesosy zay nandray fahefana de ny fahefana rehetra avy any an-danitra sy tetỳ an-tany. Ary io Jesosy nandray fahefana io zay manatanteraka ny faminaniana ao amin'ny soratra masina zay mahakasika an'izao rehetra hitatsika zao ao anatin'ny apokalipsy no ijerevantsika an'izany. Ka izany no ahitana andalateny maro avy amin'ny Baiboly miverimberina ao anatin'io boky io. Be de be ny andalateny ao, zay no mahalazana hoe ambohi-peonan'ny boky rehetra ny bokin'ny apokalipsy. Ny teny grika hoe apokalypto araky ny tenenina teo dia miverina impito ao amin'ny Baiboly. Na mamaky manomboka any amin'ny Genesis, rehefa miteny motsika hoe Baiboly dia any amin'ny Genesis zay manomboka ary mifarana any amin'ny apokalipsy. Ka io teny hoe apokalypto io dia impito ny iverenana ao amin'ny Baiboly. Ka ny enina amin'ireo dia ao amin'ny Daniel no hita. Daniel toko 2:7-20, 2:20, 2:20, 9:7 sy ny 17, ary ny 7 sy ny Daniel toko 10:1. Ao ny ahitana an'izany teny zany. Ary ny teny hoe sambatra no mamarana ny bokin'ny Daniel. Raha mijery ny bokin'ny Daniel ianao, io teny sambatra io no mamarana azy ao amin'ny Daniel toko 12 ka ny 12 sy ny 13 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Daniel toko 12, 12 sy ny 13. Sambatra zay miandro sy mahatratra ny andro fa mandehana kosa ianao manam-piavy ny farany. Zay teny lazainao amin'ny Daniel toko 12 moa no mamarana ny bokin'ny Daniel. De ny 12 sy ny 13 no misy an'izay teny sambatra izay. Fa izay kosa zay namarana ny Daniel ny bokiny zay teny sambatra izay, zay ndray no nokafany John ny bokin'ny apokalipsy. De amin'ny apokalipsy toko 1:17 sambatra zay mamaky sy ny miaino ny tenyty faminaniana ity fa hantongotra ny andro. Raha jerena zany ilay bokin'ny apokalipsy sy Daniel de izao hoe ireo boky ireo de hita fa mampitoy ara-tantara sy ara-paminaniana n'ireo boky anankiroa ireo, de ny bokin'ny Daniel sy ny bokin'ny apokalipsy. Tongotsy lehibe ho antsika ny fianarana ny boky io. Zay hitatsika fa misy zava-miafina zany ao anatiny ao ary misy zavatra mahalasa saina mihitsy resana ao anatiny satria ambohi-peonan'ny boky rehetra izy, hita manerana ny bokin'ny faminaniana sy ireo mpaminany lehibe ny zavatra zay soratany. Ary zay no ilazana fa tombontsoa antsika ny mianatra azy. Timoty faharoa toko 7, 5:1 sy ny 17 de mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Timoty faharoa toko 7, 5:1 sy ny 17. Zay soratra rehetra ny tsy marin'Andriamanitra dia mahasoa koa fampianarana, fandraisan-dahatra, fantsina zay diso. Ao anatin'ny soratra masina zany dia misy tombontsoa be de be raisina. Anisan'ny soratra masina moa ny bokin'ny Daniel, ary voasoratra amin'ny Baiboly rehetra ho fanalahidin'ny fahalalana zay voasoratra amin'ny Baiboly ny apokalipsy. Ka rehefa mandinika ny apokalipsy tsika dia mahazo an'ireo tombontsoa ireo farafaratsy. Mahazo fampianarana, mahazo faharesen-dahatra, ary voahitsy zay diso ao anatitsika ao. Misy fanambarana vitsivitsy reto avy amin'ny mpanoratra samy hafa zay ilaitsika ny mamantatra azy, ka tiako ny mamaky an'izany aminareo. Misy boky nosoratany Rabe Manahaka any amin'le boky hoe Fanalahidy ny apokalipsy, pejy 9 sy ny 7. Boky nosoratan'ity rahalahy ty de zao ny teneniny: miariary manerana ny apokalipsy miady fanaovan'ny fiangonana
na ny kristianina amin'ny hery sy ny fahefana eto amin'izao tontolo zao. Amin'ny boky rehetra ao anatin'ny baiboly dia ny apokalypsy no anisan'izay mitondra fampiononana indrindra ho an'ny mena. Zany ny fahitana rahabe manahaka azy, ary angamba tsy rahabe manahaka rery no mahita an'izany, fa zasy ianao ihany koa fa dia tena boky mitondra fampiononana tsara indrindra ny boky ny apokalypsy. Zao ihany koa no soratan'io lehilahy io dia rahabe manahaka ihany eo amin'ny pejy 5 amin'ilay boky hoe fanalahidy apokalypsy. Ny kristianina protestanta dia tokony hanonotra ilay tsy fahazahoana boky farany indrindra ka fezy ny soratra masina manontolo io hatrany amin'ireo mpanitsy ny fiangonana izay razantsika ara-panahy ny hoe fa nisy io tsy fahazahoana ny apokalypsy io. Alan'ny olona ny boky ny apokalypsy, tsy tiany olona ny mandidika azy, ohatra ny manengelan'ny sain'ny olona fa ohatra ny mitantara angano ve sa sarisarin-javatra ohatra ny tsy ho tanteraka, kanefa dia tokony hiverina amin'ny fandiniana ny boky ny apokalypsy. I Martin Luther dia nanoratra tamin'ny taona 575 any amin'ny dia zao ny filazany. Rahabe manahaka ihany moa nanoratra an'izay tenin'ny Martin Luther zay ao anatin'ny hoe boky fanalahidy apokalypsy io. Dia zao no teneny: any an-danitra ao amin'i Jesosy Kristy ny fahamasinantsika fa tsy eto an-tany, kanefa ao amintsika sy miaraka amintsika koa Kristy na dia amin'ireny farafijaliana ireny azy. Any ka ao anatin'ity boky ity, zany hoe ny apokalypsy zany, dia eo anivon'ny loza rehetra sy ny bibidia rehetra ary ny anjely ratsy rehetra no ahitantsika ny Kristy mban'ny olony masina, dia Kristy mbanresy amin'ny farany. Zany fanambarany Martin Luther zany zay nisoratany rahabe manahaka dia te hilaza amintsika manao hoe miatrika ady ange ny kristianina, miatrika olana ny kristianina, miatrika zavatsarotra ny kristianina, fa izao hoe noho Kristy ao amintsika, noho Kristy miaraka amintsika, dia zao afaka manantena fandresena isika, afaka miandry fahombiazana isika. Misy boky anankiray izay nisoratan'ny mpanoratra atao hoe Ellen White, nivoaka tamin'ny taona 3,700 dia zao ny teniny rehefa adika amin'ny teny gasy any amin'ny boky hoe Pensée sur l'Apocalypse moa no nanoratany azy. Dia zao ny teneny: tsy ho ela intsony dia ho tanteraka ireo faminaniana tsy mbola tanteraka ao anatin'ny boky ny apokalypsy. Tsy maintsy dinihiny vahoaka an'Andriamanitra ampahazotona amin'izay io faminaniana io ankehitriny, ary tokony ho azo tsara zay tiany ambara, tsy manafina ny fahamarinana velively izy, fa mampionona mazava mialoha ary manambara amintsika izay hitranga amin'ny ho avy. Raha te hafantatra ny ho avy zany tsika dia ny boky ny apokalypsy no tsara dinihana indrindra, ary tsy hoe vakina fevakina fotsiny fa vakina ampahazotona mihitsy zany boky ny apokalypsy zany. Tsy maintsy dinihany vahoaka an'Andriamanitra ozy Ellen White, ary tsy manafina ny fahamarinana velively izy, fa mampiomana zavatra meloa ary manambara amintsika izay zavatra hitranga. Rehefa mandinika ny boky ny apokalypsy tsika dia mamantatra ny zavatra hitranga. Ilay boky mitondra ny lohateny hoe any am-parany any, soratan'ny Ellen White any amin'ny nadika moa avy amin'ilay boky hoe Testimonies volume 8 izy io, dia nisoratana tamin'ny taona 770 tany ho any, nadika tamin'ny teny gasy hoe any am-parany any. Dia zao ny teneny: natao hiazona ny toerana voalohany indrindra ho an-tsain'ny vahoaka an'Andriamanitra ireo afatra mihezinezina nalefa araka ny filarany ao amin'ny apokalypsy. Natao hiazona ny toerana voalohany indrindra ao an-tsain'ny vahoaka an'Andriamanitra ny afatra mihezinezina nalefa araka ny filarany ao amin'ny apokalypsy. Manana asa ny ngeza be raha lasana vavy malala, ray aman-dreny malala ny boky ny apokalypsy eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Araka ny tenenina tery aloha dia zao: Jesosy Kristy no ambaran'ny apokalypsy. Ny fiainan'i Jesosy iainana any an-danitra sy ny zavatra ataony no lazainy ny apokalypsy. Io boky ny apokalypsy io dia milaza tsy ambaratelo na secret ambarany amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ka izany no mahatonga ny apokalypsy toko voalohany 1:7 ilay resahantsika teo, milaza hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny teny'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa antomotra ny andro, satria milaza zava-miafina sy tsy ambaratelo. Kanefa rehefa sokafana izany boky ny apokalypsy zany dia misy zavatra lehibe zay ambarany, misy zavatra lehibe zay lazainy. Ka eto dia manentana anareo sady mbola vao manokatra ny boky ny apokalypsy tsika tao anatin'izay resaky zay.
mampirisika anareo amaky sy andinika ny apokalypsy ary anaraka an'izao famelabelana izao satria manampy anao zany mba handinika zany apokalypsy zany rapitso de aloha hevitra anankiray indray no arahantsika koa misaotra anao naaraka an'izay famelabelana izay ary ny rariko de anisan'ny olona handinika sy handalina ny bokin'ny apokalypsy anao isiako ny ara-panany aminao zany hitondra fahasambarana ho anao andao hivavaka isika rainay zany an-danitro nomenao fotoana zay tamin'ity androany ty andiniana ny teninao de ny teninao zay voarakitra ao amin'ny apokalypsy na fanambarana izany nolazainao fa mitondra fahasambarana ao anay zany teny zany zay teny avy any aminao Andriamanitra ray ary noraisin'i Jesosy Kristy nentin'ny anjely zay iraka ary nosoratany Jaona ary tao anatin'izany nahitany Jaona andreo fahitana isan-karazany de ny zavatra ankehitriny sy ny zavatra ho avy manomana anay ho amin'ny fiavianao tompo malalo omany amin'izany ny say sy ny fonay ary eo ka hitondra fifaliana sy fiadanam-po anay zany boky izany amin'ny anaran'i Jesosy.